toraka zany ihany koa dia nakasitraka sy nisaotra ireo mpijery tonga marobe teny amin'ny kianja Mahamasina sy nanambara ny mety ho toyan'ny fandaharam-potoana eo anivon'izany ligina Analamanga izany filohan'ity ligy ity tsy izay izany fa Irakotoary manana entso na itota ny fifananana ho an'ny Sokajy Ligue 2 no andeha indray aorian'ny famaranana amin'ity Sokajy division voalohany ity tsara no mampatsiahy fa ny alahady heriny an'io tahaka izao no anaovana ny lalao famaranana amin'ity fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga ho an'ny Sokajy division voalohany ity. Ya amin'ny ankapobeny angambany da hoe tafita ihany le afatra ary voapirofa style tahaka an'izao no tian'ny fijery baolina zany ary izay moa le izy hoe ny zavatra misy mijery ihany koa no hita hoe afaka mandroso raha ligue Analamanga manokana zany dia ny afa-potsiny izy fa dia hoe isaorana ny mpijery tonga maro nanosona ny izao lalao manasa-dalana izao zany hoe amin'ny heriny zany ny lalao famaranana dia alohavan'ireo matsana katita kely indray ny amin'ny toraka ity satria teo ireo zokonjokony no lalao baolina taloha nalaza zany no lalao teo ny ao anateo ny BFV sy ireo ao anatin'ny fair play amin'ny heriny indray ny katita kely izay sangany eto Analamanga no fanaovana eo zany hoe miala any amin'ny latsaky ny 9 taona latsaky ny 10 taona reo avin'ny baolina kitra zany no atao izay maraina dia ny mialohan'ny lalao famaranana. Ireo ekipe roa ireo no solotenan'ny Analamanga amin'ny TSB Ligue des Champions mety anahoana ny fanohanany ekipan'ny Ligue Analamanga ny ireo ekipe ireo satria elany tsy nahazoana Analamanga zany anarana mahatompon-daka Madagasikara. Ya marina tokoa zay reo roa no solotena Analamanga zany reo ekipa anankiroa reo dia ezaka ny Ligue Analamanga anara-masakaiky sy anampy amin'ny lafiny rehetra zay ananan'ny fahefamividy zany raha amin'ny zavatra anankiray na amin'izay andraikitra tokony ho raisinay dia anampy an'ireo akaiky zay amin'izay fanarahana azy manerana ny fifanana manerana Madagasikara zay somary niova kely ihany koa izy tamin'ity araky ny nataony ao amin'ny fédération moa zany. Eo koa ny Coupe de Madagascar misy eo amin'ny 17 na 20 angamba ny ekipan'ny Ligue Analamanga mandray anjara dia mifantoka an'izay indray zany Ligue Analamanga. Tsara koa no manamarika eto fa anomboka amin'ny faran'ny herinandro manaraka koa zany Ligue 2 izay iova kely izy amin'ity indray mitoraka ity satria isy anakefatra zany niakatra Ligue 1 ary verina amin'ny isan'ny taloha zay na doublena Analamanga zay izay ngamba ny tena tanjona ny isan'ny Ligue 1 amin'ny heritaona ary dia ho foana tanteraka amin'izay tsy isy tsony ny Ligue 2 zany fa ny Ligue 1 ihany no tatana Analamanga amin'ny indray mitoraka ity ka mbola hanaovana antsoavo ho antsika te handray anjara amin'izay Ligue 2 zay fa farany ny amin'ity taona ity zany ny hanaovana izay Ligue 2 zay fa dia verina any amin'ny section tanteraka amin'izay fifaninanana ary atrika ny intersection zay hiakatra amin'izay Ligue 1 zay.